Miarabantsika rehetra, manantena fa saramatsara daholo nareo. Hitanareo ve vaovao tamin'ny sabotsy? Nosamborina naivy kely, ilay lehilahy kely nandeha tany ivelany ny tsabo-tena. Niverina tamin'ny sabotsy dia nisamborina avy hatrany. Dia mahagaga le fanganam-pandehan'ny fikarakarana an'ity raharaha ity. Hitanareo ve le vidéo an'ny ministre de la justice le miteny hoe nasorina ny immunité an'ny naivy kely, nefa sy tena manohitra ny lazany. Resaka administratif fotsiny no nahatonga ny filohan'ny antenera-pirenena tsy navoarain'ilay taratasy satria voatonga izy ny andro weekend dia tsy hitany hoe efa tao miboavany tao le izy fa izahay tsy minazahatra tsy ara-dalàna zany, tsy maintsy misy ny demande la main levée izay vao afaka manitsika député izahay. Dia izy ary ny tokony hanoina institution roa kabara anankiroa tena mifanohitra anankiroa. Iza marina no manapa-kevitra eto amin'ity firenena ity dia inona ty korontana administratif ity? Amin'ny vidéo, le ministre milaza hoe nasorina ny immunité an'ny naivy kely amin'ny alalan'ny dossier izay napetraka tao ambonin'ny bra ho an'ny PAN izay tsy hitan'ny PAN. Le dossier zany adiny teo ambony birao. Nefa ny PAN tsy milaza hoe tsy mahazo samborina naivy kely satria mbola manana immunité parlementaire. Sy teny zany sy au courant. Dia raha fitinina zany dia le dossier adiny eo ambony birao dia ampy anesorana ny immunité an'ny olom-boafidy. Dia zay mahatonga na mametraka fanontaniana marobe, mbola ao anatin'ny état de droit ve tsika? Dia esorina comme une lettre à la poste zany ny immunité sasany amina dossier tsy hita, tsy nandalo tamin'ny mason'ny mpanina. Dia mametraka fanontaniana misy rapport hiérarchique avy eo entre les ministres sy ny mpanina. Ministre avy ny supérieur an'ny président ny Assemblée nationale. Ny Assemblée nationale avy eo ambany fifehezan'ny ministre de la justice. Tsy manana indépendance sy souveraineté administrative avy ny Assemblée nationale. Misy fanontaniana goavana be koa mbola apetraka antsika. Nahoana no samborana naivy kely dia inona ny chef d'inculpation? Nahoana no natao tapoka sy haingana be toy ny TGV ny levé d'immunité? Marina fa nalaza le ministre hoe na Jesosy aza tsy afaka manaka anazy. Dia zao koa zany na sy teny zany tsy afaka manaka anazy koa. Maintsy mihotrika ve sy teny satria fanirsono mitazona ny lakle. Sy teny dia député voafidim-bahoaka tahaka ny Raholdina. Nefa dia manaiky sy toy ny olona misangana io olona io nahazo ny légitimité dia izy le nommé. Zany rehetra zany dia manamafy fa tsy matotra ity régime ity. Dia io fitondrana io zany dia fitondrana baroa, fitondrana tsisy dikany, fitondrana Far West, c'est du n'importe quoi. Dia hoetireto fanavozana aiza ty tanitsika ity. Tiako hazavaina aloha ny hoe tsy manana olana manokana amin'ny naivy kely fa kosa zay dia adversaire politique. Za tsy ombon-kevitra mandrakizay mihitsy miaraka amin'ny Orange. Ary tsy fanaraka mihitsy zay. Je suis en profond désaccord sur la manière dont les Orange ont conduit le pays. Tsy mifanaraka amin'ny fomba fijeren'ireo ary tena manohitra total an'ny hevitra politika any Raholdina. Dia tsy mitovy koa ny vinanay momba Madagasikara ary izy mbola mamofona foza be. Adio fa za no olona voalohany indrindra nampiasa teny manorosory contre an'ireo ary nataoko tamin'ny fomba marikoriko voavetaveta mihitsy nireo. Adidinareo ngamba le lolona manorosory zay nahatonga le flamatra hoe miala Rajoelina miala. Nahoana? Satria tsy mendrika mitondra firenena reny. Satria ny fozany nampandohalika amin'ny firenentsika. Satria ny fozany mitondra antsika tany amin'ny kizo. Satria ny fozany mitondra antsika any amin'ny pauvreté extrême. Satria ny fozany no nahatonga ny génocide étatique eo amin'ny tanitsika. Dia iverenako le pauvreté extrême izay mikasika 80% an'ny population malagasy. 80% an'ny population malagasy. Da ianantsika hatramin'izao le vokatry ny tsy fahaizana mitondra. Amin'ny vola mihoatra ny 3000 milliards d'ariary no navidy tsy misy henatra. Ny Cour des comptes no milaza an'izany. Dia ny zavatra mampalahelo anefa dia olom-boafidy naivy kely. Ary mariako eto fa ny PRRM mihitsy no tsy nety nandrava ny Assemblée nationale rehefa nitaiky ny société civile, rehefa nitaiky ny Gen Z, rehefa nitaiky IRZO. Dia ny régime de la refondation ihany no mahatonga an'izao toe-javatra zao. Satria olom-boafidy ny république ny Madagasikara raha naivy kely dia voaro amin'ny immunité parlementaire na dia tsy
Ekentsika zany, izy de voaro amin'ny immunité parlementaire. Ny levée d'immunité de tsy maintsy mandalo amin'ny procédure spécifique satria ao anatin'ny état de droit tsika. Tsy ao anatin'ny état bordelique ka ny taratasy tsy hitan'ny rasy teny no lasa effectif direct. De misy ndray zao sahiteny hoe lasa mibascule tany amin'ny côté obscur ça, obscur, la force noire, noir comme le château, flotte l'étendard, notre drapeau soit sous le feu, la vérité. Fermez la parenthèse. Na koa hoe Cynthia mère orange, na koa hoe Cynthia mamadika tolona. Tsy miova mihitsy i Cynthia, ary tsy iova mihitsy i Cynthia. Toerako foana reo nandravany Madagasikara malalatsika reo. Za de mijoro foana anio sy rapitso en force des droits, force des lois, ary ny bonne gouvernance. En politique de misy tsipika fototra iray na adversaire politique aza de tsy maintsy ajanao. Misy déontologie sy éthique tokony arahana, ary misy respect de la procédure en vigueur. Ao anatin'ny démocratie ny force du droit no tokony andresy foana fa tsy ny droit à la force. Ny transparence no tokony ho antoka ny bonne gouvernance. Ary zany no miseho amin'ny tena séparation des pouvoirs exécutif sy législatif. Zany hoe fisarahana mazava amin'ny procédure ataon'ny ministère de la justice sy ny ataon'ny assemblée nationale. Donc par conséquent ny procédure ataon'ny ministre de la justice sy ireo ataon'ny président ny assemblée nationale mba hisorohana ny abus de pouvoir ohatra ny vengeance politique any sasany. Miresaka refondation amintsika ampitondra nefa zany refondation zany de manomboka amin'ny respect de la loi, respect des procédures, fa tsy amina korotana administratif. On se croirait dans un œuvre de Kafka. Manitsakitsaka pa be maso misy, sotasotana mihitsy ny lalàna, hitsakitsahana mihitsy ny procédure. De tsika am'izany tsy samy teny hoe stop. Refietsika reo de mampiseho amin'ny pauvreté intellectuelle amin'ny politika malagasy. Zany hoe ny tena refondation de la République de Madagascar. Ny tena koa de manameloka ny pauvreté intellectuelle véhiculen'ny politika malagasy. Véhiculen'ny député, véhiculen'ny ministre, véhiculen'ny olona mpanao politika ao Madagascar. Tena mampalahelo satria mitondra ny pauvreté matériel amin'ny tantsika. De reo politika reo zay pauvre intellectuellement. Madagascar de mijaly. Madagascar de mijaly matériellement satria ny politique ny mpitondra azy de pauvre intellectuellement et c'est une extrême pauvreté intellectuelle. Tsy mahay maka hauteur fa manao politique de caniveau. Ny tomany ho an Madagascar noho ny pauvreté intellectuelle extrême véhiculen'ny politique. Madagascar tany drazana tany sarobidy Masina Ziso.